Salama daholo androany isika dia ndao araha hiresaka vaovao malaza amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany fa vaovao izay mahakasika ny mpanakanto BMG sy ny zanany lahamatoa izany hoe Silvio izay mitondra anarana hoe Sily ao amin'ny Facebook-ny ao, izay efa artiste moa ny zanaky ny mpanakanto BMG amin'izao fotoana izao ary efa maro ireo mpanaraka azy ao amin'ny page Facebook-ny ao. Maro ireo mimetra-panontaniana amin'ny hoe iza marina tokoa moa ny renin'ny Sily ary aiza ny renin'ny Sily no tsy mba hita tazana mihitsy mandraky teny androany. Ka io no vaoboasana amintsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia azo dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravona ny hevitra rehetra na vatsika video manaraka eo. Azo dino ihany koa ny like ny videontsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefany amin'ny sisy WATAWATA GASY. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga dia vavana ndao ary. Fantatsika tsara i BMG ary efa ela izany BMG izany no niaina tao anatin'ny zavakanto amin'ny maha artiste azy. Efa tany amin'ny taona 2000 tany hoany i BMG dia efa nanomboka niditra tamin'ny sehatra izany zavakanto izany ary mbola ao anatin'ny lazany tanteraka izy amin'izao fotoana izao. Raha kely ny andohan'ny BMG dia azo lazaina fa efa lehibe izy ankehitriny satria fony tamin'izany andro zany dia hita tazana ary hita taratra fa tena tao anatin'ny fahasahiranana ny lehilahy, fa tsy nataony nakivy azy izay fahasahiranana izay niainana izay fa nataony fitaovana hoentina hiezaka ary hivoatra amin'ny fiainana. Avy any an-talahany BMG dia efa nankatia an'izany resaka zavakanto ao anatin'ny lamozika izany. Maro ireo namany izay efa artiste tamin'izany fotoana izany. Toandry Kala izay matetika nampiara-peo tamin'ny hira vaky lakourbe sy ny maro hafa reny. Teo ihany koa iry Mitady izay isany namany BMG ihany koa, iry Slimja izay avy ao Antsuyao, isany auteur compositeur no sady namany BMG ihany koa no nanao ny hirany tamin'izany fotoana izany. Niezaka ny lehilahy na dia naro aza ireo nanilikika azy, tsy nataony sakana hivoatra amin'ny fiainana izany, fa nataony ireny mba hakany lesona hampivoatra ny fiainana. Vao nanomboka ny hira BMG dia efa hitantsika tazana fa miaraka amin'ny zazalahy kely foana izy tamin'izany fotoana izany. Fony izy tena mbola tanora kely tamin'izany dia nabevoka zanak'olona ary avy hatrany napetraka nirenin'ilay zaza tamin'ny BMG, ilay zaza vantany voateraka. Nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra hoe iza tokoa moa ny renin'ilay zaza ary nakaiza ilay renin'ilay zaza no tsy hita mandraky teny androany. Ka io indrindra no mahatonga ny mpanara-baovao sy ny mpanaraka ny BMG ao amin'ny pejiny ao mametra-panontaniana amin'ilay hoe iza tokoa moa ny renin'ny Sily izay tsy mbola hita tazana ary tsy mbola mipiblian'ny BMG mihitsy mandraky ty androany. Nefa ireo renjanany hafa dia hita tazana ao amin'ny Facebook ao ary matetika hita mba manangasanga eny hatrany. Maty sa velona ilay renjanaky BMG ary raha toa ka velona soamantsara aiza izy amin'izao. Maro ihany koa ireo tsikera izay mandeha manoloana izany resaka izany amin'ny hoe fony mbola nahantra i BMG dia nialany ilay vehivavy ary lasa izy nandeha toerakafa izay noheveriny fa ahasambasambatra azy sy ahatsara ny fiainana satria ny omby mahia tsy lafiny namany ary matetika ny olona rehefa tsy manana dia ahilikiliky ny sasany. Io ny commentaire anireo mpanara-baovao ao amin'ny pejiny BMG ao amin'izao fotoana izao. Ankehitriny nefa dia efa tena azo lazaina fa au top i BMG izany hoe efa ao anatin'izay fananany vola zay satria lehilahy manambola ny lehilahy ary irihirihany izany. Tsy nisy nanampo hoe BMG izay dia mbola ho tafa tahaka izao amin'ny toerany amin'izao ankehitriny izao. Na izy tena niaza dia tsy nanampo an'izany fahombiazana izany. Fa io moa zany Andriamanitra dia mahay zavatra ary izay rehetra miezaka dia ampiny avokoa fa tsy misy mana milatsaka avy an-danitra fa tsy maintsy mivalika sasaranao ihany no hojinjainao any aorinany. Ka izay no antony nahatonga BMG amin'izao toerana izao ankehitriny satria niezaka ny lehilahy ary ny lofo. Naiza toerana misy makazy amin'ny resaka spectacle sy ny tarina dia alehany foana na any amin'ny dezaka tsy afaka tomobile aza dia mandeha foana BMG manao izay fampisehoana sy ny maro hafa zay. Tsy mora ny ady ary sarotra ny lalana izay nanolovan'ny BMG fa tsy nataony nakivy izany satria tsy misy ny mafy tsy laitra ny zoto hoy izy BMG hatrany. Tsara lentahaka izao ezaka nataony BMG izao raha eo amin'ny fiainana satria na dia tsy nisy ny nolovaina sy nisy natao départ azy BMG dia tsy nataony sakana izany hivoatra amin'ny fiainana fa vao maika nataony fitaovana iray lehibe hoentina hampandroso ny fiainany sy ireo ankonany
ary ihany koa ireo ray aman-dreniny. Na dia azo lazaina fa tsy dia nandalo fianarana firy aza Big MJ dia niezaka foana izy na dia teo aza izay fahabangana kely amin'ny resaka diplôma sy ny tariny zay fa ny talenta izay tao anatiny no noentiny nivoatra tamin'ny fiainana. Ankehitriny dia lehibe isily izay zanaky Big MJ ary lasa artiste ny lehilahy amin'izao fotoana izao. Ary efa maro ny mpanaraka azy ao amin'ny pejiny ao, izany hoe azo lazaina fa efa malaza isily izay zanaky Big MJ izay nitezainy fony tamin'izany andro zany. Raha tsy ivona tantara tamin'izany andro zany dia matetika i Big MJ hita tazana eny Ankatso eny, eny Ankatso de eny maromarina kokoa, indrindra fa amin'ireo bloky eny ambanimbany Ankatso ireny izay matetika mandeha amin'ny namany izay olo-pantany de any Big MJ no misakafo tamin'izany fotoana izany fa tena sahirana ary fady ranovana i Big MJ sy ilay zanany kely ary tsy misaraka azy mihitsy io zanany io na dia teo aza nifandaozany Renin-Janany izy ireo fa nitiaviny ilay zanany ary tena nitezainy tao anatin'izay fitiavana izay. Izany ka tena lehilahy ary ny tena lehilahy dia tsy mba manary anaka fa na dia lasa mandositra aza ny renin'ilay zaza karakarainy hatramin'ny farany ilay zaza ary zao ilay zaza hitantsika tazana fa lehibe ilay zaza ary efa lasa artiste izao. Fantanina napetraky ny besin'ny maro aza amin'izao fahalehibeazany zanaky Big MJ zao ny manao hoe asa raha mba manenina ihany ilay reny zanaky Big MJ amin'izao fotoana izao vantany vao mahita an'ity zanany izay efa lehibe sady efa lasa mpanakanto izao. Asa raha mba ahoana reny fihetseham-pony manoloana izao zava-misy ankehitriny izao. Tsy mba mananeritreritra ve izy fa efa tokony hanatona any zanany am'izay amin'izao fotoana izao fa tsy lozana miafina tahaky n'izao misy ankehitriny izao ho ireo sasany. I Big MJ moa raha teo dia efa namela heloka azy ary nilaza mpahabe masy tao amin'ny pejiny tao amin'ny hoe tongavy ianao raha toa ka hijeriny zanatsika efa lehibe izy io ary efa lasa lehilahy mpanambola izaho am'izao. Ka noho izany tsy manakana anao hijeriny zanatsika aho fa mandefasa havatra miafina na koa midira amin'ny commentaire ao amin'ny page ao fa vonona ny handray anao sy hiresaka aminao ny zanatsika hoy Big MJ tao amin'ny pejiny tao. Izay fanambarana somary nanetra ny besin'ny maro ihany satria efa ela ny mpanara-baovao no tena tsy mbola nahita Big MJ nanao fanambarana tahaka izany. Na dia teo aza ireo fantanina mipetraka nieritritra ny besin'ny maro manoloana an'ilay renin-janaky ny Big MJ izay tsy tazana mandraky ty androany. Ka noho izany dia na ho ela na ho aingana na dia nialanao sy nilazanao aza ny zanakao fony izy mbola kely tsy maintsy hijery anao sy ho jerenao foana iny any ny ray andro any satria mivadibadika ny fiainana mety noho ny tsy fananana no nandazanao azy ireo ary mety ho tediavinao izy ireo any ny ray andro any rehefa hitanao fa tafavoaka ihany izy ireo amin'ny fiainana satria isika olombelona dia hafahafa izay. Matetika isika olombelona manaonao foana rehefa ao anatin'ny hakivina sy ny tsy fananana izay ny mahakasika aniny resaka Big MJ sy ny zanany ary Renin-Janany izay